Fa miarabantsika rehetrarehetra ny tokantrano izay maharaka ty honatsary ty. Rehetra izay solotena ny manam-pahefana eto Mahajanga, Verona, ny Bely-tanàna, ny tokony talipatra, ny fahasalamana, ihany koa ny solotena ny préfet. Manao fanambarana maika dia maika izao izay ilazana amintsika eto Mahajanga fa nahitana trangana intoxication alimentaire izay hitanareo amin'ny sary moa zany fianakaviana iray izay nividy mortadelle na ireny karazana saosisy bebe reny ny tamin'ny fety ny fête de père moa zany izy ireo no nividy ary nihinana zany mortadelle zay dia izao en urgence aty amin'ny hôpitaly aty Androva sasany moany amin'ny Jean Paul II. Ka ny fanambarana izy zany dia miangavy antsika fianakaviana izay mponina reny izay mbola manana le mortadelle reny ohatra any anaty frigidaire miangavy antsika aza mbola mihinana an'izy reny aloha tena ajanony mihitsy aloha ny fihinanana azy manam-pahitana fanjakana ny zavatra misy marina na inona ny microbe mahatonga ny fianakaviana rehetra tena marary mafy ary ny sasany tena en réanimation. Tsorona moa fa misy anankiroa ny maty amin'izao dia ny angatahana hoentintsika bavaka mba tsy hitombotsony izay isan'ny maty izay fa milaza amintsika zany izay izy eto manam-pahefana hoe aza mbola mihinana aloha le mortadelle reny raha sanatria ka mbola misy any aminareo any anaty frigidaire any na tsy fantako zay fomba hitazomantsika mba hitandrovana ny fahasalamam-bahoaka hitandrovana ny fahasalamantsika ho ampitaina aminareo vahoaka ety any moa mety toy nyzao raha zao fa andrasantsika aloha ny fitseriana ho ataon'ireo manam-baizana ara-pahasalamana ahafahantsika mahafantatra ny zavatra niseho marina. Fa miarabantsika rehetrarehetra ny tokantrano izay maharaka nyty honatsary ty. Rehetra izay solotena ny manam-pahefana eto Mahajanga, Verona, ny Bely-tanàna, ny tokony talipatra, ny fahasalamana, ihany koa ny solotena ny préfet. Manao fanambarana maika dia maika izao izay ilazana amintsika eto Mahajanga fa nahitana trangana intoxication alimentaire izay hitanareo amin'ny sary moa zany fianakaviana iray izay nividy mortadelle na ireny karazana saosisy bebe reny ny tamin'ny fety ny fête de père moa zany izy ireo no nividy ary nihinana zany mortadelle zay dia izao en urgence aty amin'ny hôpitaly aty Androva sasany moany amin'ny Jean Paul II. Ka ny fanambarana izy zany dia miangavy antsika fianakaviana izay mponina rehetrarehetra izay mbola manana an'ireny mortadelle reny ohatra any anaty frigidaire miangavy antsika aza mbola mihinana an'izy reny aloha tena ajanony mihitsy aloha ny fihinanana azy manam-pahitana fanjakana ny zavatra misy marina na inona ny microbe mahatonga reny fianakaviana rehetra tena marary mafy ary ny sasany tena en réanimation. Tsorona moa fa misy anankiroa ny maty amin'izao dia ny angatahana hoentintsika bavaka mba tsy hitombotsony izay isan'ny maty izay fa milaza amintsika zany izay izy eto manam-pahefana hoe aza mbola mihinana aloha le mortadelle reny raha sanatria ka mbola misy any aminareo any anaty frigidaire any na tsy fantako zay fomba hitazomantsika mba hitandrovana ny fahasalamam-bahoaka hitandrovana ny fahasalamantsika ho ampitaina aminareo vahoaka ety any moa mety toy nyzao raha zao fa andrasantsika aloha ny fitseriana ho ataon'ireo manam-baizana ara-pahasalamana ahafahantsika mahafantatra ny zavatra niseho marina.